Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana miara-banantsika rehetra indray tafiaona ao anatin'izao fandaharana vaovao zao indray. Dia hiary vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao hatrany zay mbola afaka mifampizara ao anatin'izao fandaharana izao. Mangataka hatrany ny fananao masina hiasa ao am-ponay tsirairay avy mba azahoanay amantaranay izay tianao ambara aminay ary mba hiainanay sy hivelomanay izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokrinay. Amen. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy ry havana. Amin'ity androany ity ny lohahevitra indray izay hoentina amintsika dia hoe tena manafaka Jesosy. Tena manafaka Jesosy. Somary hiala kely amin'ny mahazatra amin'ity androany ity satria tsy hijery zavatra ivelantsika na hijery zavatra atao anatin'ny Baiboly fa zavatra ny iainako no andeha hijoko amintsika makasika an'izany hoe tena manafaka Jesosy zany. Zary havana dia teo amin'ny 5-10 taonako no nanomboka nandray zava-mahadomelina tamin'ny alalan'ny fifohana sigara sy ny fisotroana toaka. Taty amin'ny 5-20 taonako vao afaka ary nafahan Jesosy tanteraka tao anatin'izany. Zahay dia voataiza tao anatin'ny fivavahana kristianina hatramin'ny fahakely. Be da be no zavatra zay niseho tao anatin'izay 5-20 taona zay. Za tsy hitantara mba tsy hanomezantsika toerana ny devoly ao anatin'izany fijoroana zany. Tsy de hitantara loatra hoe ohatr'izao no nataoko, fa kosa ny zavatra nisy zay nanafahan Jesosy no entiko mijoro amintsika hoe tena manafaka Jesosy. Zao ry havana, tao anatin'izany 5-20 taona zany de amin'ny maha hoe kristianina ny tena voataiza arak'izany de misy foana amin'ny fotoana izay kitihan Jesosy ny tena hoe tsy mety io. De tena mahatsiaro tokoa hoe tsy mety io. Izao ry havana, misy fotoana tena tafajanona fa tsy maharitra. Tafajanona fa tsy maharitra. De misy fotoana moa mamonjy ny isan-keritaona natoby lehibe anankiray eto Madagasikara zay de matetika mamonjy an'izany ny isan-keritaona. Isaky ny miverina avy any de mafana. Ary de tafajanona mihitsy mandritry ny fotoana lavalava kely mambolana vitsivitsy eo fa miverina ho azy ihany. De eo ny atsapana foana hoe tena te hanafaka marina Jesosy io satria mahatsapa mihitsy ny tena hoe tsy mety rehefa miteny izy de tena hoe tsy mety. Fa izao ry havana, tamin'ny 5-20 taonako de niteraka ny zanakay voalohany moa zahay tamin'izany fotoana izany. De tonga ny fianakaviana avy any ivelany anankiray. De hoe hitondra ny fianakaviana rehetra izy mba hanao vakansa ny Amazonga. Izay mivady de nanapa-kevitra hoe tsy handeha satria mbola kely loatra le zanakay iray volana mahery kely. Navarina nefa ry havana de izao. Ray andro fotsiny nandehanan'ny olona de niteny tamin'ilay vadiko hoe aleo za andeha fa ohatry ny hafahafa hoe tsisy mandeha tsika zay lahy fa aleo za mba andeha ihany aloha sy herinandro koa ve. Tena nanaiky ny vadiko. Tao analohan'io fotoana io nefany no ny zavatra niseho teo anivon'ny fiangonana. Zay nisy anay. Natsangana ny sampana anankiray zay hiady sy hifady amin'ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelina ary hitory ny filazantsara ao anatin'izany. Ny zavatra nahavariana ry havana de izao. Za zay mbola ao anatiny mbola voafatotra sy voageja no voafidy ho filohan'izany sampana izany. Zay sampana mbola tsy nisy fa vao hatsangana. Tsy tantara aminareo hoe ohatry ny ahoana ny fomba nahatongavan'izany satria ho lava le izy fa de zao fotsiny no tao anatin'ny saiko tamin'izany hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny adalany zao tontolo zao no fitian'Andriamanitra mampamenatra ny endry. De efa vita ny fanokanana ny sampana, efa nanana karatra ny tena ary de efa tena hoe ao anatin'ny fahafoloa mihitsy zany. Rehefa nandeha ireo fianakaviana zay nandeha ireo de namonjy andry zareo araka le teneniko teo hoe ny resaka amin'le vadiko. Namonjy tany rehefa tonga tany de izao ny zavatra nitsehana anazy havana. Le fianakaviana zay misotro, zay mbola voageja de efa ao anatin'ny andro moa mafana raha teo. Eo misy manatonotono, eo ny labiera bien glacé sy ny sisa. De vao tonga de efa tonga ny vakam-panasy ny paka-fanahy. De za moa zany amin'ny baiboliko netiko ao anatin'ny baiboliko ny karatra. De efa tsy ao anatin'ny intsony tsika mbola nahavita nanda. Ny apitson'iny apitso ariva na tongavako de nandeha de teny amin'ny Bordeaux tsika zay makany Amazonga any.
rehefa tonga teny moa dia eny misy ny toerana zay atao hoe finanana n'izany misy masikita sy ny sisa. Dia nanomboka teo ravana mandehabe ny fakam-panahy, ny paka-fanahy sy ny fakam-panahy mitombo any farany tsy naharitra fa tafaverina indray dia nanomboka sotrotro labira kely. Rehefa nahazoazo an'ilay labira kely dia nanomboka mifokafoka sigara kely indray ary nanomboka teo mandra-piala tany amin'ilay tany Majunga tao anatin'ny vakansa. Dia tena tsy nahatsiaro an'Andriamanitra akory ary toatra ny tsitsaroko akory ary le hoe za neka efa mifady sy miady amin'io ary filoana sampana zay ao anatin'izany zao nefa ry havana zavatra zay tena nahafaly rehefa mieritreritra an'izany ankehitriny dia izao. Rehefa nody zay avy any Majunga, eny an-dalana tena hoe kakeriny nenina, tena hoe manakotsako ao anatiko. Jesosy hoe inona ty zavatra nataoko? Tena tsy nety zao zavatra nataoko zao. Tena ary mbola mikitika anay ihany ny ireo fianakaviana zay mbola manao fa zava tsy nety tsony, tsy nahazo aina. Tonga any an-trano tantara an'ilay vadiko ny zavatra nisy latsaky ny tomany mihitsy moa amin'ny alina mieritreritra an'ilay izy. Dia teo tena nitalao tamin'i Jesosy. Ahafao Jesosy fa tena teo afaka efa ela ny teo afaka. Fa mba ahafao fa tena ampy zay. Ary dia tena nanapa-kevitra koa tao anatin'izany tena oka zay. Teo ry havana no tiako hijoroana amintsika. Nanomboka teo raiky amby roapolo taona katroka zao tsy nikitika an'izany intsony. Ary tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa tsapako hoe tena manafaka Jesosy. Raha mieritreritra zany hoe teo aloha ninona tsy nety afaka dia satria zao tsy hoe tsy te hanafaka izy na hoe tsy manafaka izy fa izaho mihitsy no tsy tapa-kevitra. Satria amin'ny fotoana zay iasany Jesosy eo amin'ny fiainako hitenenany aminah ka tafajanona dia za ihany no miverina. Zany tsy midika hoe tsy manafaka izy fa tena mitady ny fomba rehetra izy hanafahana anao rehefa voniny anao. Ka ny anahy lalana tahaka an'izany ry havana no hijoroako fa volombelona amintsika hoe tena manafaka Jesosy. Fa izao kosa raha ohatran'ilay nataoko teo aloha hoe za Jesosy afao nefa za etsy ihany, inona moa no ataony? Na te hanafaka mafy dia mafy azy izy. Isika na izany no verina amin'ilay izy ka dia eo zany no hijoroana amintsika ry havana amin'ity androany ity. Tsy mba mamitaka ny tenin'Andriamanitra fa raha Jesosy no miteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Vavolombelona izany ny tenako ry havana. 12 taona voafatotra fa tena nafahan Jesosy ary tena afaka. Amin'izao fotoana izao vao nanomboka afaka ka mandrarakehitriny raha misy manontany anao hoe ahoana na fomba nahafahanao dia tsotra ny valiny. Jesosy manafaka. Ka raha manaiky ianao soratra masina izany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka eto ry havana izay rehetra mety mbola voakeja, izay rehetra mety mbola ho voafatotra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy te hanafaka anao meteza ho afahany. Ka rehefa tonga izy amin'ny fomba zay hoentiny hanafahana anao dia ikeo zany. Ka izao no izy rehefa manafaka Jesosy dia tena manafaka izy fa ianao kosa tandremo sao dia afahany ka miverimberina ohatra ny nataoko tamin'ilay teo aloha dia ho sahirana. Fa dia tena afaka tokoa ianao rehefa Jesosy no manafaka anao. Dia izay indray ry havana no tena hifampizarana amintsika indray. Raha manana havana ianao na ianao mihitsy ny voafatotra dia hijoroy manomboka androany fa tokana no ahafahantsika miala dia Jesosy avelantsika, hanafaka antsika, hiditra eo amin'ny fiainantsika. Man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.